asianabavy eo amin'ny tompo faly miarabantsika rehetra tonga eto amin'izao fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana zao zay ankalazantsika ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny firaisan'ny kristianina 2021. Faly isika mifankahita eto na dia tsy afaka manao fotoam-pivavahana miaraka amin'ny toerana fiangonana iray ary saoran'Andriamanitra ny isiany itony teknôlôjia toy ny Zoom itony sy ny YouTube ahafahantsika miara-mivavaka, ahafahantsika miray fo sy fanahy na dia mifanalavitra ary. Araka ny hitako eto amin'ny écran eto amin'izao fotoana izao dia betsaka amintsika ny olona avy eto amin'ny Paris sy ny région parisienne kanefa misy ihany koa ireo olona amintsika mipetraka any amin'ny province ary misy ary ireo olona any amin'ny toerana tena lavitra. Hitako eto ianareo pasteur Ravaltera mivady any La Réunion ary miarahaba anareo dia misy ihany koa ny namantsika avy any Madagasikara miaraka eto sy avy any amin'ny firenena maro samihafa. Saorantsika an'Andriamanitra zany ahafahantsika miray fo sy miray saina eto zany ary mino isika fa ny fanahy masina ny tena mampiray antsika ao amin'i Jesosy Kristy ka na dia mifanalavitra ary isika dia afaka miompo amam-panahy manao izao fanompoam-pivavahana izao. Izao dia tombokontsika avy hatrany amin'ny hira fidirana ny fanahy nomenanay. Zanakary fanahy masina nyfitendrazantsika riavana rehefa toto fotoana tahaka izao arabatra sy ny atsaramanitra tsaratsara Andriamanitra Andriananahary ho arivo-katry ny taona isika sy saramenakavy. Izany teny izany koa riavana no entin'ny komitiny FFM miarabanareo amin'izao taona vaovao izao ary indrindra amin'ity herinandro fiaraha-mivavaka iraisam-pinoana no karakaraina kristianina isika ravana tafavoreto fa miaraba anareo amin'ny anaran'ny tompontsika Jesosy Kristy izahay. Ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Aro aminao koa. Ry rahalahy sy anabavy ao amin'ny tompo,
Ny rohevitry ny fampivavana kristianina resa-pinoana amin'ity taona ity dia narafitra ireo matsera avy eo amin'ny fiambonan'ny Grand Champ any Suisse. Mitondra ny lohateny hoe izay mitoetra ao amiko ary zaho ao aminy dia mamono izy, teny tompony andriavana ao amin'ny taona 2025 tapany faharoa. Ny sitrapon'Andriamanitra voalaza Jesosy Kristy dia anatonatsika azy ary hitoetra ao aminy. Miandry antsika tsy tapaka ny tompo riavana ary manantena antsika hiombona ao amin'ny fitiavany. Ka amobe isika mba azahoantsika manome aina ireo izay manodidina antsika. Manoloana ny fahasambiafan'ny tsirairay avana dia tsy indraindray tsy hifandray amin'ny manodidina ka amin'ny olona irery isika. Ka mijery fampisarana. Noho izany dia enoy ary ny tenin'i Kristy izay miantso antsika hitoetra ao amin'ny fitiavany. Hitondra hamokatra be isika riavana. Mandritro ireo fotoana telo ampampavany ireo, matsiaro ny antony Kristy isika ary mitodika any amin'ny fitiavany. Izy no fiainantsika. Satria ny lalàn'ny firaisana dia manomboka ao anatin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny fitoerana ao amin'ny fitiavana no mampitombo ny sitrapo, hikaroka ny firaisana sy ny fampihavanana amin'ny hafa ary ny fisokafana amin'ireo izay tsy mitovy amintsika. Vokatra lehibe omena antsika mba hanasitranana ny tsaratsarana ao amin'ity izany riavana ary indrindra ny tsaratsarana eto amin'izao tontolo izao. Hivavatsika riavana. Andriamanitra rainay io. Ianao no mpamboly izay mikorokoro ny fiainanay amin'ny fitiavana. Miantso anay ianao mba hikery ny hatsaran'ny sampana amin'ny ray amin'ny voaloboka, ny hatsaran'ny olona tsiraray avy, nefa matetika dia nitahotra no mameno anay manoloana ny fahasamihafan'ny mpiara-monina. Dia manjary mihidy ao aminay tsiraray avy izay. Ny fatokisanay ianao ry tompo dia miala ary ny fitiavana no mandrakotra anay. Tongava tompo, ahitsio ny fonay mba mitonga olom-baovao makao aminao izahay. Meo anay ny fiainam-pamelan-keloka mba hiraisanay miaraka amin'ny figarana ny anaranao. Amen.
Marta io ny lovanao mankalazanao isan'andro isan'andro izay aoka ho sitraka ho tompo amindrafo aminay tompo tompo aoka ny famindraponao itoetra tompo ianao no efa nitokiako iombona amin'ny litania ny fiderana isika. Ianao izay miantso anay, aneo ny fiderana eo anivon'izao tontolo izao, voninahitra ho anao. Mihira ny fiderana anao izahay eo anivon'izao tontolo izao, sy ny vahoaka manontolo. Mihira ny fiderana anao izahay eo anivon'ary sy ny zavaboary. Ianao izay niantso anay, aneo ny fiderana eo anivon'ny tany, voninahitra ho anao. Mihira ny fiderana anao izahay eo anivon'ireo fifandirana sy ireo tsy fitovian-kevitra. Mihira ny fiderana anao izahay eo anivon'ireo fihaonana sy ireo fampahavanana. Ianao izay miantso anay, aneo ny fiderana eo anivon'ny tany, voninahitra ho anao. Mihira ny fiderana anao izahay eo anivon'ireo fisavorovoroana sy ireo fisarahana. Mihira ny fiderana anao izahay eo anivon'ny fiainana, ny fahafatesana, fiavian'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Ianao izay miantso anay, aneo ny fiderana eo anivon'ny tany, voninahitra ho anao. Ankalaza n'Andriamanitra tikariavana araka ny salamo fa 300 ny diny voalohany ka tamin'ny dininy fahaenina. Mitsaora ny tompo ry fanahy, ary izay rehetra tao anatiko mitsaora ny anarany masina. Misaora ny tompo ry fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Izay mamela ny eloko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarina famindram-po sy fiantrana anao. Izay mamoky zava-tsoa anao, miavao toy ny any voromahery ny fahampanoranao. Ny tompo manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra paoriana. Amen. Vakiteny voalohany iarahantsika mamaky dia nalaina tao amin'ny Apokalipsa 7:1-7. Tao aorian'izany dia indro hitako nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena ary ny fanjakana mba amin'ny olona samy hafa fiteny rehetra. Ny akanjo fotsy lava sy ny tana sapan-dofy teny an-tanany. Nijoro teo anoloan'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, sady niantso tamin'ny feo mahery nanao hoe: Amen. Ny famonjena dia an'ilay Andriamanitsika izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ary koa any zanak'ondry. Dia nitsangana nanodidina seza fiandrianana sy ireo olona
ary ny zava-mananaina rehetra, zava-mananaina efatra ny anjely rehetra, ka niankohaka teo anolohan'ny seza fiandrianana sady nitsoaka an'Andriamanitra nanao hoe: Amen. An'Andriamanitsika ny dera sy ny voninahitra mampahendreny, ny saotra sy ny haja, ary ny fahefana sy ny hery, mandrakizay. Amen. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ane Andriamanitra. Cristino masuatu me azapana kamina wila izailu tulitarani anasabi zambuturiza tukuo sanyafaliaku sana kana sanganawe ni Cristino watuamiku Peluna favelunizi, peluna favelunizi. Valirina ni uveluna, vetu ni usangata, di Cristino tenana. Sanyafaliaku sana kana sanganawe di Cristino watuamiku peluna favelunizi peluna favelunizi peluna favelunizi. Andriamanitra fitiavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay miteny aminay hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izao no nifidy anareo. Mitady anay tokoa ianao Kristy, manasa anay handray ny fitiavanao mba hitoeranay ao amin'izany fitiavana izany. Ampianaro izahay hamaly tanteraka ny antsonao sy hitombo ao anatin'ny fahafenoan'ny fiainana. Ny fifalian'ny fonay dia ao amin'Andriamanitra. Andriamanitry ny fiainana, miantso anay ianao haneo ny fiderana eo anivon'izao tontolo izao, mba hifandraisanay tsirairay avy tahaka ny fanomezam-pahasoavana avy aminao. Aoka ny fijerinao ampitiavana, mipetraka eo amin'ny tsirairay avy no hanokatra anay handray ny namanay tahaka ny tenanay. Ny fifalian'ny fonay dia ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra izay mpampiray dia manakambana anay voaloboka tokana ao amin'ny zanakao Jesosy Kristy. Enkany fanahinao be fitiavana hitoetra ao aminay tsirairay avy mandritra ny fivorian'ny mpino sy ny fiombonana ekumenika malagasy eto Frantsa. Ankantoaro Tompo ny fiombonana amin'ny fankalazananao ampifaliana. Ny fifalian'ny fonay dia ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra voaloboka tokana no miantso anay hitoetra ao anatin'ny fitiavana eo amin'izay rehetra ataonay sy teneninay. Eny Tompo, voakasiky ny famindraponao izahay, ka ataovy takatry ny fitiavanao eo anivon'ny tokantranonay sy eny amin'ny toeram-piasanay, ka hanokatra lalana ahazonay manafoana ny fifanenjehana sy ny fifandirana.
ny fifalian'ny fonay dia ao amin'Andriamanitra. Fahanginana. Manasa antsika mba hampanginany ahy ao anatin'izany fahanginana izany. Matetika heverinay fa ny vavaka dia zavatra ataonay asa manokana eo aminay. Mandritra izao fotoana fohy izao, manasa antsika mba hampanginany ahy ao anatintsika. Ka hanafoana ny tabataba rehetra sy ny tebitebim-piainana sy ny heritrerintsika. Ao anatin'izany fahanginana izany, Andriamanitra dia miasa. Antsoina fotsiny isika hitoetra ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra, hipetraka eo aminy. Isika riavana malala hiaraka nambara ny fiadanana araka ny boky ny mpanao salamo 5:20 ka hatramin'ny 7. Tompo, efa naneho fity tamin'ny taninao ianao, efa nampidinao avy tamin'ny fahababoana i Jakoba. Voahesotrao ny heloky ny olonao, voasarinao ny fahotany rehetra. Efa nampijanona ny fahatezeranao rehetra ianao, ary niala tamin'ny fahatezeranao mirehitra. Miverena aminay, ry Andriamanitra ny famonjenanay eo, ary miala ny fahatezeranao aminay.
tesitra aminay mandrakizay va ianao ampaharetinao ahatratra ny taranaka faramandimby va ny fahatezeranao tsy ho velominao indray va izahay mba hifalilionao aminao asehoy anay ary ny famindraponao tompo ka omeo anay ny famonjenao amen Ny vaky-teny masina faharoa dia nalaina tao amin'ny boky Koritianina voalohany, toko voalohany, 10 ka hatramin'ny 17. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ry havako, izao ny angaviako anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mifanaray ianareo rehetra ary aza mifanao ankolafiny. Aoka iray saina sy hevitra ianareo ka hivondrona tsara. Nisy avy tamin'ny ankohonan'i Kloa, manko efa nitatra tamiko aminareo, fa hoe misy adiady eo aminareo. Izao no tiako lazaina. Samy miteny izay teninareo ianareo, ka ny anankiray manao hoe izao any Paoly, ary hoy kosa ny anankiray izao any Apolao. Misy kosa manao hoe izao any Petera, ary hoy indray ny hafa izao any Kristy. Heverinareo ve fa voazarazary Kristy? I Paoly ve no voaomby teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjenanareo? Sa tamin'ny anaran'i Paoly no nanaovana batisanareo? Hotahiana ny eny teny izay voavaky ahasoany tenantsika. Amen. Iray Kristy, iray ny finoana, iray ny batisa. Fanahy masino, ianao no maniraka sy manavao ny fiangonana amin'ny toerana rehetra. Tongava sy mitenena amin'ny fonay, ny vavaka izay nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny rainy, nandritra ny nanomboana azy, mba ho iray ihany izy rehetra, mba hinoana izao tontolo izao. Ry Andriamanitra tomponay eo, mamindrafo aminay. Jesosy Kristy tomponay eo, mpanjaka ny fiadanana, ary eto ato aminay ny afon'ny fitiavanao, mba hitsahatra amin'ny fiangonana ny ahiahy, ny fankahalana, ny tsy fitovian-kevitra, ary mba hirodana handrindry ny fanasarana.
ry Jesosy Kristy tomponay eo mamindra-fo aminay. Ry fanahy masina, ianao ilay mampampionina, sokafo ny fonay ho amin'ny famelan-keloka sy ny fampihavanana, ary aosavy miverina ao aminao izahay. Ry Andriamanitra tomponay eo mamindra-fo aminay. Jesosy Kristy tomponay eo, malemy sy mora fo, omeo anay ny fahantrany eritreritra, mba andraisanay ny fahasoavanao tsy nampoizina. Ry Jesosy Kristy tomponay eo mamindra-fo aminay. Fanahy masina, tsy mandao mandrakizay ny ankizy, ny vehivavy, ny lehilahy voahentsika noho ny fahatokisanao ny filazantsara. Atanjao ireny, ampaherezo ary toano ireo izay manampy azy ireny. Ry Andriamanitra tomponay eo mamindra-fo aminay. Miantso antsika Jesosy Kristy mba iray antsika. Mitika ny fandriampahalemany ary manasa antsika izy liavana mba hizary zany. Andehantsika fampizara ny maty ny fiadanana eo amin'ny namana akaikitsika liavana ao an-tokantranotsika ao. Ity ao Jesosy miantso ianao, na dia tsy mendrike manolo teny izao. Ianao no nifidy tsy haiko ny handao, dia tsy sarobidy ry tompo mamela. Ny henoko rehetra diovy ao avazy, olom-baovao anao ny sitraka, omendrika tokoa ny antsonao Jesosy. Ity ao Jesosy miantso ianao, mba ho fahazavany izao tontolo izao. Ianao no nifidy aiofanasina, anefa ny hadidy lehibe sy masina. Koa masino tompo vavononao anompo, momba ny herinao hitondray vaovao, omendrika tokoa ny antsonao Jesosy. Andeha ry isika riavana malala hiara-nambara ny fifaliana araka ny boky ny mpanao salamy fa 4:9 ny 1 ka hatramin'ny 5. Mihira firamba-bao ho an'ny tompo, mihira ho an'ny tompo ry tany rehetra. Mihira ho an'ny tompo, misaora ny anarany, ambarao isanandro isanandro ny vaovao mahafaly ny famonjena. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninay, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe ny tompo ka mendrika ho verana indrindra, sady mahatahotra mihoatra noho ny Andriamanitra rehetra. Ny Andriamanitra ny firenena dia tsinitsininy, fa ny tompo no manao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra ny eo anatrehany, hery sy fahatsarantare ny eo amin'ny fitoerany masina. Amen. Iaraka iaino ny vaovao mahafaly isika
izay nalaina tao amin'ny vaovao mafaly soatan'ny Mastatsoany tombo fahatimy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tamin'izany androany dia hoy Jesoa, izaho no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboly. Ny sampana rehetra izay tafaray amiko nefa tsy mamokatra dia esorin'ny raiko, ary ny sampana rehetra izay mamokatra kosa dioviny ianareo mba hamokatra bebe. Madio zao ianareo no niteny izay nolazaiko taminareo, sampana tsy afa mamokatra ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka hatrany. Dia ho toy izany koa ianareo tsy afa mamokatra raha tsy miray amiko hatrany. Aoka, hiray amiko hatrany ianareo toy ny iraisako aminareo. Ny sampana tsy afa mamokatra ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka hatrany, dia toy izany koa ianareo tsy afa mamokatra raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampana, izay miray amiko hatrany toy ny iraisako aminy dia no mamokatra be, satria raha misaraka amiko ianareo dia tsy afa manao n'inon'inona. Raha misy olona tsy miray amiko hatrany dia arinany velany tahaka ny sampana izy, ka miamaina, ary angonina ireo sampana maina, atsipy ao anaty afo dia may. Raha miray amiko hatrany ianareo dia mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay zavatra tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Ny azon'ny raiky voninahitra dia ianareo mamokatra be sady tonga mpianatra. Tahaka ny tiavan'ny ray no tiavako anareo koa. Mitoera amin'izany fitiavako anareo izany. Raha mitandra anareo didiko ireo ianareo, dia hitoetra amin'izany fitiavako anareo izany tahaka ny tandremako ireo didin'ny raiko sy toerako ao amin'ny fitiavany ahy. Izany no voalazako taminareo dia mba ho aminareo ny hafaliako, ary mba ho feno ny hafalianareo. Izao ny didiko, hifankatiava ianareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa no ny mahafony ainy hamonjy ny sakaizako. Ianareo ny sakaizako raha manatanteraka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, satria ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompo, fa efa ataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nampahafantariko anareo. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo sady nanendy anareo mba handehana anareo sy ahavokarana anareo ary haharetany ny vokatrareo. Hany ka na inona angatahinareo amin'ny ray no ny anarako dia homeny anareo. Koa izaho ny andediko anareo, mifankatiava ianareo. Masina ka andeha ankalazaintsika ny teny tompo. Erandevanao ry Kristy. O ianao izay ankoatra ny zava-drehetra. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarina. Diovy sy hamasiny ny foko sy ny fanahiko mba mendrika hanambarany ny teninao arak'izay sitraponao. Amen. Ry havana, mamerina ny fiarabanantsika rehetra ny tenako amin'izao fotoana iarahantsika eto izao mankalaza ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny firaisan'ny kristianina. Ny teny izay nofidin'ireo masera ao amin'ny Grand Champ any Suisse androany ho zaraintsika dia avy eo amin'ny filazantsara ny Santa Jaune toko 512, andininy voalohany ka hatramin'ny 512. Ary indrindra ny andininy 7 manao hoe tomoera amin'ny fitiavako ianareo mba hamoaza anareo voabetsaka. Ny fitombohan'ity teny ao amin'ny Santa Jaune ity dia Jesosy izay miteny hoe zaho ny tena voaloboka. Zaho ny tena voaloboka izany dia anisan'ireo teny 7 hafa ao amin'ny filazantsarany Jaune. Jesosy manko dia miteny izaho Noho, maro samihafa, 7 no isany ao amin'ny filazantsarany Jaune. Ohatra hoe zaho ny mpiandry tsara, na koa hoe zaho ny lalana sy fahamarinana ny fiainana, na koa hoe zaho ny fahazavana izao tontolo izao. Hany ka anisan'izay izaho Noho zay tenenin' Jesosy ity hoe zaho no tena voaloboka.
teny ambaran'i Jesosy aloha-tsely ny hafatesana izy io rehefa avy nanasany tongotry ny mpianana izy ary rehefa avy nampahery azy fitomboan'ny toko fahefatry folo dia hoe aza malahelo ny fonareo inoan'Andriamanitra ary mino iaho koa rehefa avy koa nanazava izy sy nampanantenan'ireo mpianan'ireo hoe ho tonga eo aminareo ny fanahy masina fa izao mpampianatra anareo tomponareo na rahanareo hatramin'izao dia hiala eto ho aminareo fa ho any amin'ray zaho no tena voaloboka ry havana dia zava-maniry fantatsika tsara fantatsika malagasy satria manome zavatsoa betsaka ilay izy mahafaly antsika olombelona azahoana voaloboka mamy ahafahana koa manamboatra divay fa ny voaloboka nefa dia mila fotoana fikarakarana azy ary indrindra mila fikarakarana be zay vao tonga amin'izany hoe voaloboka mamy azo hoanina izany sy mahafaly zany na tonga amin'ny divay voaloboka koa dia fantatry ny olona any Palestina zay nisy an'i Jesosy tsara ary voaresaka matetika koa amin'ny testamenta taloha na ny testamenta voalohany ary manana dikany manokana mihitsy satria endriky ny fanekem-pihavanana teo amin'Andriamanitra sy ny vahoaka n'Israely ny voaloboka ny vahoaka Israely tokoa manko araka ny voalaza ao amin'ny testamenta taloha na ny testamenta voalohany dia voalobok'Andriamanitra zay ny voleny toy ny voaloboka tsara rantsana zany hitao amin'ny Jeremia 2:1-2 nafahany tamin'ny fanandevozana ny vahoaka Israely mba hiaina ny fiainana kasainy ho an'ny olombelona ary hitondra ny famonjena hatrany amin'ny farantany sy ho fahazavany zao tontolo zao Isaia 7:7 ary nanantena vokatra be avy amin'izany Israely zany Andriamanitra zay namboly azy ny vokatra zay nantenan'Andriamanitra tamin'izy ireo dia andrariny ny fahamarinana saingy tsy naharitra tamin'izany fanekem-pihavanana zany ny Israely fa nita teo amin'izy ireo dia ny tsy fahamarinana ny tsy rarana enina dia nisy mihitsy ara ny ramandrika tamin'ny adiady samihafa zay nisy teo amin'izy ireo ka nahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'izy ireo zany tsy nahatana ny fifanetsena nataony tamin'Andriamanitra zany ny Israely fa na dia tsy nahatana ny fifanetsena nataony tamin'Andriamanitra aza ny Israely Andriamanitra kosa dia naharitra tamin'ny fanekeny ka nandefa voaloboka vaovao dia Jesosy Kristy zanany zany mahatonga an' Jesosy miteny hoe zaho no tena voaloboka le hoe tena dia azo tsopihana tsara eto nisy zany ny voaloboka tany aloha fa voaloboka zay tsy lavorary fa ankehitriny dia tonga kosa ny tena voaloboka dia Jesosy zany ary amin'ny alalan'i Jesosy dia Andriamanitra mihitsy no manapa-kevitra ho lasa voaloboka tsara sy mafiorina ilay tenin'i Jesosy hoe zany tena voaloboka koa dia manome sary momba ny fifandraisan'i Jesosy sy ny mpianany ary ny fifandraisan'izy ireo amin'ny ray ny andininy voalohany ny andininy faharoa amin'ny Jaona 5:12 dia ahitantsika an'izao hoe zany tena voaloboka hoy Jesosy ary ny raiko ny mpamboly ary eo amin'ny andininy fahadimy indray dia hoe zany tena voaloboka ary ianareo mpianatra no sampany zay miray amiko hatrany toy ny raisako aminy mamokatra be satria raha misaraka amiko ianareo dia tsy afa-manao na inona ny sara ny voaloboka dia ahafahantsika mahazo an-tsaina zany fifandraisana misy eo amin'i Jesosy sy ny mpianany zany ary ny fifandraisana eo amin'i Jesosy sy ny mpianany ary ny ray dia Andriamanitra izany ny voaloboka dia zava-maniry miaina ny sampany rehetra dia mahazo ny ramboka avy amin'ny fototra izay mitsatoka amin'ny tany raha isorona amin'io fototra io ny sampany anankiray dia tsy mahazo ranoka intsony dia maina rehefa danian'ny masoandro ireny ny antsoina hoe maty ilay sampany ary ireo sampana rehetra ao amin'ny voaloboka dia mandray ranoka mitovy ary mifandray amin'ny sampany hafa rehetra
io rano ko mazava amazy ry havana dia ny fanahy masina izay avy amin'Andriamanitra ary manome aina ho an'ny olona miray eo amin'i Jesosy Kristy. Ary ny firaisana ao amin'i Jesosy ny fototra ahafahan'ny sampany mamokatra. Hoy Jesosy hoe izay miray amiko hatrany toy ny raisako aminy no mamokatra be, satria raha misaraka amiko ianareo dia tsy afaka manao na inona na inona. Fanontaniana sika apetraka ry havana dia hoe inona moa zany firaisana amin'i Jesosy zany? Ny atao hoe firaisana amin'i Jesosy voalohany indrindra dia miaina amin'ny teniny. Miaina amin'ny teniny. Zany hoe ny tenin'i Jesosy dia tokony ao anatintsika ao. Mba ahafahantsika mahazo an'izany dia tokony manokana fotoana tsika makina izany. Ianona zany tenin'i Jesosy zany, andalinana izany, mitsakitsako an'izany. Tokony ataontsika izany isan'andro. Ary toy reto moanina ny grand champ reto ary, na ny moanina rehetra, dia imbetsaka isan'andro mihitsy izy zareo manao an'izany fotoam-pivavahana zany, izay enony ny tenin'Andriamanitra. Zany fiainana ny tenin'i Jesosy zany, zany fianonana zany tenin'i Jesosy zany, dia sika atao irery na miaraka amin'ny kristianina hafa any amin'ny fiangonantsika na any amin'ny fianakaviantsika any. Ny firaisana amin'i Jesosy koa dia midika fa mitoetra ao amin'ny fitiavana isika. Hoy manko Jesosy hoe tahaka ny tiavan'ny ray ihany no mitiavako anareo. Jesosy dia tiantsika amin'ny fitiavana lalina. Tena lalina fa tsy hoe teniteny fotsiny akory. Satria nahafoy ny ainy ho antsika mihitsy izany Jesosy izany. Tamin'ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy hoe teniteny fotsiny akory ny Jesosy hoe tianareo aho fa nampisehony tamin'ny asa sy tamin'ny fahamarinana izany. Ary tadiditsika mandrakarivo zany fiainan'ny fitiavan'i Jesosy zany ry havana eo amin'ny fiainantsika kristianina. Satria fitiavan'i Jesosy zany dia mamela heloka. No fitiavan'i Jesosy antsika dia madio tsy misy pentina isika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny andro fitsarana. Fitiavan'i Jesosy izay mampiombona antsika amin'ny ray, mahatonga antsika ho afaka mandray ny fanahy masina izay mampahery sy mampionona, manazava ary mitady-darana antsika amin'ny asa tsara rehetra. Ry havana, misy sary anankiray izay azontsika tadiana amin'izao fotoana androany izao. Dia ny hoe Jesosy no tokony ataontsika kristianina ivon'ny fiainantsika. Centre de notre vie. Jesosy eo afovoany izany moa dia eo afovoan'ny fiainana izany dia misy sary anankiray izay arosin'ireo sœurs de grand champ antsika. Sary izay notenen'ny moanina anankiray hoe Dorothée de Gaza, izay niaina tamin'ny taonjato faha-enina tany. Io moanina io dia nanao sarisary anankiray. Hoy izy hoe eritrereto fa Andriamanitra ny eo amin'ny ivon'izao tontolo izao. Dia misy boribory anankiray. Ny olona dia miparitaka eny amin'ny boribory iny. Fa rehefa manatona ny ivony izy, manatona ny centre, dia hita fa mifanakaiky koa ny olona. Zany hoe hita fa ny fanatonan'Andriamanitra dia mampiroso amin'ny fiainana eo amin'ny samy kristianina. Ity fotoam-pivavahana izay ataontsika androany ity moa ry havana dia nisy fiketsika anankiray izay tianjareo nataon'ny kristianina rehefa manao ity fanampam-pivavahana ity. Manao an'io hoe misaraka dia mifanantona mankeo amin'ny toerana anankiray afovoany, saingy noho ny tsy ahafahantsika mivory moa dia tsy afaka nanao an'izany isika. Fa zay dia azontsika tadiana hoe rehefa Andriamanitra ny eo amin'ny ivo ka manatona an'io isika, manatona an'Andriamanitra dia mifanatona koa isika olombelona. Zay dia misy sary anankiray azontsika tazomina. Fa misy sary anankiray izay tiako mba hampitaina amintsika ihany koa ho antsika tsirairay avy. Manao ahoana moa zany Jesosy ataontsika ivo zany. Izay aty a Paris, nareo izay mipetraka aty a Paris toan-tenako dia malala toerana anankiray ngezabe, plasy anankiray ngezabe izay antsoina hoe Place d'Italie. Etsy amin'ny 13e arrondissement zany. Eo amin'io Place d'Italie io, anareo izay malala azy dia misy lalana be dia be izay tonga. Misy avenue tsy latsaky ny 7 na 8 tonga eo.
Ary raha mandeha métro ianao dia misy linina be dia be métro tonga eo, linina fahadimy, fahaenina, fahafito, ary misy bus maro be. Zany hoe toerana fivezivezena be ny plasy d'Italie. Dia ny tenako izay mipetraka tsy lavitra eto, tsy lavitra an'io plasy d'Italie io riavana, dia mba tia matseo amin'ny toerana io. Matseo amin'ny toerana io mba vavaka indraindray satria toerana mahafinaritra ilay toerana. Vavaka sy mametsovetso miaraka amin'i Jesosy. Dia rehefa miala eo amin'ny toerana io aho, dia afaka mandeha any amin'ny toerana maro samihafa. Ary satria fitoerana be plasy d'Italie, raha maka aty atsimo aho, dia tonga aty amin'ny tokantrano. Tokantrano zany hoe fiainam-pianakaviana. Raha mandeha miakandrefana indray, dia tonga any amin'ny trano fiangonana. Any Saint-Georges, fiangonana Anglikana izay fantatry ny sasany amintsika angamba eto à Paris. Raha maka arỳ Atsinanana kosa, dia tonga any amin'ny toerana fiasako. Satria ny tenako moa dia presbitera tsy matianina ka dia manana asa. Dia raha ohatra indray ka miaina varatra indraindray, dia makany amin'ny toeram-pitsaboana, misy hôpitaly tsy ravitra eo. Indraindray mamanjy olona sy ny sisa sy ny sisa. Fa na aiza lehako riavana, dia miala avy eo amin'izany ivo zany dia Jesosy Kristy. Ary izay no aprisihako atsika. Fiainantsika dia misy lafiny samihafa. Ataoko fa betsaka amintsika ny manana asa aman-draharaha. Ataoko fa betsaka amintsika ny manana fiainam-pianakaviana. Ary indrindrandrindra betsaka amintsika no olona aktif, manana asa maro samihafa atao amin'ny fiangonana ohatra, atao amin'ny fiarahamonina. Fa zany asa rehetra zany riavana, ataovy zany. Azontsika atao zany fa rehefa Jesosy no atao amin'ny ivo ny fiainantsika, dia mety avokoa zany rehetra izany. Ary azo lazaina fa fiainana iray, satria Jesosy no ivony. Jésus est le centre de notre vie. Jesosy avovoan'ny fiainantsika zany. Ahoana moa ny ainana an'izany? Ary inona ny vokatra zany riavana? Misy soratra masina vitsivitsy vazaraiko amintsika isaintsainana zany. Jesosy avovoany zany voalohany dia afaka ataontsika filamatra le hoe rehefa manao zavatra tsika dia atao ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Ao amin'ny Kolosianina 4 tokoa dia retsika zany hoe na inona ataonareo dia atotosao amin'ny fo tokoa tahaka ny atao amin'ny Jesosy tompo fa tsy ho an'ny olona. Ary fantatrareo fa Jesosy tompo no andraisanareo ny valiny dia ny anjara lova natokana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Jesosy zay ivo ny fiainantsika koa riavana dia namana sy sakaiza. Satria hoy Jesosy teo amin'ny filazantsara ny amintsika teo hoe tsy ataoko mpanompo intsony ianareo, satria ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko sakaiza ianareo, satria zay rehetra reko tamin'ny raiko no nampahafantariko anareo. Sakaizan'i Jesosy zany, dikan'izany dia azo resahana azy izay manjoatsika. Azo entiny eo aminy ireo olona tiatsika maro samihafa izay mila vavaka, ireo izay marary, ireo izay mandalo fahoriana maro samihafa. Eny, sakaiza koa dia azo izarana tsy ambaratelo aza. Zarao amin'i Jesosy ny tsy ambaratelo, tsy tiatsika ho lazaina amin'ny olona. Ary apetrao aminy ny fanahinareo rehetra ho ny soratra masina fa izy no miahanareo. Petera voalohany 5:7 na Salamy 5:12. Apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahanareo. Rehefa Jesosy koa no voan'ny fiainantsika, dia mahatoko koa isika fa ny rainy manamboatra antsika hamokatra be. Araka ny rentsika teo amin'ilay filazantsara teo hoe ny sampan'izay tafaray amiko dia amboarin'ny ray na dioviny mba hamokatra bebe kokoa. Koa matoko isika riavana fa dioviny ray sy amboariny. Enina dia mety mandalo amin'ny fahoriana sy ny zavatsarotra samihafa ary zany eo amin'ny fiainantsika. Izao fotoana iainantsika amin'izao fotoana izao dia ny Covid izay mampahory olombelona marobe. Kanefa matokontsika fa Andriamanitra manamboatra antsika. Ary na dia mandalo zavatra sarotra maro samihafa isika, dia Andriamanitra no manampy antsika mba hamokatra be. Hoy Santa Paoly ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina 5 hoe ireharehantsika koa ny fahoriana mahazo antsika, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana,
ny faharetana mahatonga toetra voasedra, ny toetra voasedra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana tsy mba manidoka fa efa voarotsaka ao ampontsika ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay nomenantsika. Ary farany a, rehefa Jesosy no afovoany ny fiainantsika dia hitondra vokatra tsara. Vokatra tsara zany dia ireo vokatra ny fanahy masina dia ny fitiavana, ny hafaliana, ny fiadanana, ny faharetana, ny amiram-po, ny hatsaram-po, ny toetra mahatoky, ny fahalemem-panahy, ny fahononam-po. Araka andraitsika ao amin'ny Galatianina 5:5-20 ka hatramin'ny 7:20. Hory havana, androany dia tsaroantsika ho tenin Jesosy io, zany tena voaloboka dia nareo raha misaraka amiko ianareo dia tsy afaka manao na inona na inona. Engane ry havana, aritra amin'izany firaisana mitombo zany isika ka hitondra vokatra be hatrany mba ho voninahitr'Andriamanitra, satria ny ahazahoan'ny ray voninahitra dia ny amokarantsika be. Amen. Tuluri
hiaraka iombina amin'ny vavaka fangatahana sika tompoko. Andriamanitra ny fiainanay o, ianao no namorona ny olona tahaka ny endrikao araka ny tarehinao. Mihira ny fideranao izahay tamin'ny nanomezanao ny fahasoavana na ahafana nampitombo ny fahalalana samihafa, ny fanehoana ny finoanay, ny lovan-tsofina sy ny fiaviana samihafa. Omeo anay ny fahazo-toam-po, hanoeranay ny tsy fahamarinana sy ny fahakalana miorina amin'ny firazanana, ny sokajy ara-sosialy, ny fivavahana sy ny tahotra an'ireo izay samihafa amintsika. Andriamanitra fiadanana, Andriamanitra fitiavana, ao aminao ny fanantenanay. Andriamanitra mpamindra fo, nasehonao taminay amin'ny alalan'i Kristy fa iray izahay ao aminao. Ampianary izahay hitrandraka ny fahasoavana eo amin'ny toerana izay iainanay, mba ahaizan'ny mpino rehetra avy amin'ny fivavahana samihafa, ifampiaina sy hiaina ampiadanana. Andriamanitra fiadanana, Andriamanitra fitiavana, ao aminao ny fanantenanay. Or Jesu Kristy, tonga ianao teo amin'izao tontolo izao mba hizarany feno ny fombanay olombelona. Fantatrao ny amafy ny fiainan'ireo olona mijaly amin'ny fomba samihafa. Ny fanahy ny fangoroam-po no ampirisika anay hizara ny fotoananay, ny fiainanay sy izay rehetra fanananay amin'ireo izay mahantra. Andriamanitra fiadanana, Andriamanitra fitiavana, ao aminao ny fanantenanay. Fanahy masina, henonao ny adalan'ny zava-boarinao izay simba sy ny fitarainan'ireo izay ato anatin'ny fangirifiriana noho ny fiovan'ny toetrandro klimatika. Tario izahay arana fitondran-tena vaovao mba azonay mampianatra iaina ao anatin'ny fifanarahana mirindra eo anivon'ny zavaboary. Andriamanitra fiadanana, Andriamanitra fitiavana, ao aminao ny fanantenanay. Amen. Voantso isika ho mpiandraikitry ny fitiavan'Andriamanitra izay manasitrana sy mampiavana. Izany asa izany dia tsy hanome vokany raha tsy mitoetra ao amin'Andriamanitra isika, tahaka ny sampana amin'ny tena voaloboka izay Jesosy Kristy. Amin'ny fanantonantsika an'Andriamanitra no fifanantonantsika. Ny eo afovoany dia Andriamanitra, ary ny tanakodiara dia ireo fomba mpiainan'ny olombelona samihafa. Rehefa ireo olombelona miaina eto tany ka maniry hanantona an'Andriamanitra dia mandeha mankany afovoan'ny faribolana. Rehefa manantona tsikelikely an'Andriamanitra eo afovoany ireo olona, dia mifanantona izy ireo ary mandroso tsikelikely ireo, dia manakaiky bebe kokoa an'Andriamanitra. Koa miara-mivavaka isika hanao an'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy manao hoe: ry raina izany an-danitra ao, ho masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, eto an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay anio ny hanina saza ho anay, avelao ny elikay tahaka ny namelanay izay nanao meloka taminay. Azavela ho azy ny fakapanay izahay, fa manafana amin'ilay ratsy. Anao ny fanjakana sy hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Fitoerany mazava zina ao an-danitra, trano lipanjaka
Ny fiainana ara-panahy sy ny firaisan-kina dia mifandray tanteraka. Ny vavaka sy ny asa dia miray. Rehefa mitoetra ao amin'ny Kristy isika dia mandray ny fanan'ny fampaherezana sy ny fahendrena mba hanoherany ny tsy fahamarinana sy ny fampahoriana. Afaka miteny miaraka isika hoe mivavary miasa mba hanjakana. Engaleka ny andronao sy ny fialan-tsasatrao dia ho velomy ny tenin'Andriamanitra. Tehirizo mandrakariva ny fahanginana anaty mba hitoeranao ao amin'ny Kristy. Midiro amin'ny fanahin'ny fahasambarana, fifaliana, fahatsorana, famindram-po. Jesosy Kristy tompontsika. Miomana iray mahinozao zao. Toerana fitiavana ary mariana zao ary mankarabe. Andriamanitra fanantenanany ireo amin'ny fifaliana rehetra sy amin'ny fiadana ao amin'ny finoana mba hitontsika amin'ny fanantenana amin'ny hery fananahy maso. Amen. Amen. Ianao zay mitady ny fiadanao-tso amin'izao fiainan'izao tamandy mankatsy alisia nikorana nikomilalao kanefa tsy mahity izay mahaso favizana foana ny nofo ity misy fiainana toroko anao andrambo de hoitanao Jesosy 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 no fiainana toroko anao Jesosy 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 no hanam-piadananao koraiso Jesosy ho tompo mpamonjy hanapaka ny fiainanao de hoitanao lay fiadanana haharitro mandrakizay Ianao yanjady mpamory marobe amin'izao fiainan'izao tsy misy azavana fatao haizimbe no mandrakotra ny fiainanao ka mila vokivy sy hamohifo no ireo adi-piainana maro ity misy fiainana toroko anao andrambo de hoitanao Jesosy Jesosy Jesosy
tapitra ny fotoanantsika riavana dia mamerina ny fisaorana antsika rehetra izay nanatrika n'izao fanompoam-pivavahana izao ary indrindrandrindra ny manamafy ny fisaorana nireo mpikarakara rehetra. Ao moa ny comité ny FFKM izay hitantsika teo ny anaran'izy ireo sy ny sariny, fa indrindrandrindra tsy piako manokana ihany koa ary ametrahana fisaorana manokana ny ekipa ao amin'ny FPMA Ivelina fahazavana izay karakara ny lafin'ny teknika n'izao fiarahana vavaka ataontsika izao. Dia misy ireo ray aman-dreny izay namaly ny antso ary nanatrika antsika soamantsara teto saorako manokana sy arabaina manokana son excellence Andriamatoa Rija Rajohnson, ambassadeur ny Madagasikara ty Frantsa, asa raha teo koa son excellence madame Yvette Sila fara teo izy dia isaorana azy indrindra ihany koa. Teo moa ny ray aman-dreny pasteur Ravaltera Mivady izay président ny FFKM teo aloha izay arabaintsika manokana ihany koa ary manonona ny fitahin'Andriamanitra sy mirary ny fitahin'Andriamanitra mba ho azy mivady sika amin'izao taom-baovao izao. Toraka izany koa antsika rehetra asa raha sendra misy adiniko dia tena miala tsiny indrindra satria tsy vita moramora izao fa mila fifarombonana amin'ny ekipa maro samihafa, olona maro samihafa. Tsy piako manokana saika adiniko pasteur Landa Rajoarson Andriana Velasoa izay nandika ny fandaharana izay nataon'ny sœur de grand champ zany izay rano kristiana rehetra rahatany nandika an'izany amin'ny teny malagasy. Dia samy tahin'Andriamanitra sika rehetra ty orona tsara ity raha tsy diso dia tokony ho hita eo amin'ny site internet ny FPMA Ivelina zany na amin'ny Facebook-n'izy ireo ary azosika jerena sy zaraina amin'ny namana sy ny havana rehetra kristianina. Dia samy tahin'Andriamanitra tompoko ny antsika FFKM moa dia raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny volana jiona antsika miara-mankalaza ny fetim-pirenena malagasy fanaontsika ny manao fiaraha-mivavaka rehefa manodidina ny 26 juin. Dia engany ho tanteraka soamantsara indray zany iny ny fitaom-pivavahana anankiroa fanao antsika ireny no anisan'ny mampiray antsika ary ny antenaina dia itoy mandrakariva ny fifankatiavana, ny firaisana ary tombo mandrakariva ihany koa ny isan'ny olona izay manaraka antsika izay fanehoana avokoa zany ny firaisantsika ao Kristy. Samy tahin'Andriamanitra tompoko bonne soirée ary faherezana antsika. Samy tahin'Andriamanitra, mandrafena daholo. Mandrapiona daholo.